Folo taona katraka zao no niasan'ny fikambanana koloaina teto Madagasikara tafiditra ao anatin'izany fankalazana ny tsangeritaona izany. Nisy ny hetsika goavana ny tanterahan'izy ireo tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina omaly. Ny fikambanana dia manao asa sosialy, manampy ny sahirana ara-pivelomana amin'ny fokontany maro tandrenivohitra. Hatramin'ny asan'ny fikambanana teto Madagasikara dia fianakaviana misy 3,000 no efa nahazo tombotsoa. Fampivelarana ny titikasany amin'ny toerana izay mbola tsy misy azy. Satria amin'izao fotoana izao dia mbola saika eto amin'ny Fandratananarivo ihany. Fandratananarivo raha moa tsy hoe mbola voasana tanteraka. Ny antony ao no enti-manana, ao ihany koa ny tsy fahafenoan'ny singa ahafahana milaza hoe tokony hanaovana an'ilay accompagnement familial na ilay programmanasa amin'ilay toerana anankiray. Ny ady amin'ny fahantrana amin'ny alalan'ny fampivoarana ny farim-piainana isan-tokantrano no tanjona ho an'ny fikambanana koloaina.